Nilaza ny hafatra izay feno fandinihana moa ny minisy mpanjakana Razafy Manantsoa Hanitra. Hoy ny minisy mpanjakana Razafy Manantsoa Hanitra, tsy voarina iray andro ny tsy mety 30 taona ary omanina tsara ny fanavozana. Tsy vita ao anatin'ny indray mpimaso ny fanavozana. Rehefa te hahazo zavatra tsara dia manomana tsara fa tsy manao kitoatoana alasafay. Nilaza ihany koa ity ramatoa minisy mpanjakana ity ny hoe oka mba hahagitra sy hanana finiavana amin'ny fanatanterahana ny fanavozana sy ny fikarakarana ny fikonan-dom-pirenena isika. Ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gasikara Fensoa moa dia nilazany hoe fifaliana lehibe ho ahy ny nanatrika ny fivoriam-besantatra ho an'ny synodam-paritany Antananarivo Antsinanana FJKM amin'ny mahazanaky ny FJKM sy ny synoda ahy. Nanotrona ity fotoana manandanja ity ihany koa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta izay zanaky ny fiangonana sy ny synoda ihany koa niaraka tamin'ny ireo tompon'andraikitra ara-piangonana sy ny vahiny maro. Fotoana nanamafy ny firaisankina ny finoana ary ny fanolorantena ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra sy ny firenena ity fivoriam-be izay ny tanterahana ity. Teny amin'ny Coliseum Antsonjobe moa dia mbola nanamafy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta fa hanaja ny fepitao-piasana dia ilay 4 volana izy ampitondra ankehitriny izao. Fanavozana na refondation hoy izy no atao, izany hoe fototra ihany ka antenaina izay hitondra manaraka hanao ny asa. Anisan'ny nisongadina ireo nandritra ny lahateny teo anatrehan'ireo mpino kristianina FJKM izay nanatanteraka fotoam-pivavahana lehibe teny amin'ny Coliseum Antsonjombe. Ary rehefa mandroso ny toe-karena dia afaka ampandrosoana koa ny sosialy. Ny sosialy izay andreketany fiangonana. Anisan'ny lehibe amin'izany ny fiangonana FJKM satria vao andro vitsivitsy tao tapitra omaly izy na tsodrano tsika tapitra tamin'ny zoma dia nisy ny fifanomezan-tanana tamin'ny hetsika sosialy nataon'ny FJKM ary nanome tanana ny fitondram-panjakana, nanome tanana ary niazo lazay na président satatra mbavarano iny fa ny manetsabe mbola ho avy ka afaka miteny aho fa zany fifanomezan-tanana zany dia hitohy amin'ny fotoana anaovantsika azy. Misy koa ny fifanomezan-tanana eo amin'ny toe-karen'ny fiangonana satria ny fiangonantsika moa dia misokatra koa amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena raha mba kely fantatro izay nentin'ny Jean Calvin izany fomba fisainana zany nanovana ny fomba-piangonana ka dia ato amin'ny FJKM eto Madagasikara fa ato manokana dia fantatra fa maro ny manam-pahaizana sy ny talenta malagasy. Dia izahay raha nanova fomba fijery sy ny paikady politika vaovao na hoe modèle économique vaovao dia niala amin'ireo fomba fiasa izay ny lehibe no nitoanana ireo orinasa lehibe nandrafitra ny toe-karena rehetra, ireo no mamorona ny asa, ireo ihany no mandohetra. Rehefa te handohetra izy ka tsika zany misy an'izay hoe fanavaozana. Le fanavaozana dia fomba fijery vaovao mba hanjakan'ny rariny ny marina sy ny hitsiny eo amin'ny toe-karem-pirenena. Ka maro ireo ministra miaraka amiko ary eo izy na nidirikaboko ara dia avato amin'ny FJKM dia efa mifampiteny zahay samy zanaky ny fiangonana. Andao ampiana zanaky ny fiangonana mba tsy hianatra fotsiny ka hoe andeha hitady asa amin'izao. Fa andao izy ho ampitsika ampiana avoatra ny talentany teo ampitsika izy anangana orinasa dia mba ho feno orinasa madinika.
mba tsy angataka amin'ny patron lalandava fa mba ny tenany tsiraray avy ny patron ny tenany dia mba zavatra afo zany e ao anatin'ny fotom-pisainany Calvin zany tompoko andehitsika iohitra zay zany no zava-kinasa dohatr'izay ihany koa ny fanampiana ny fiangonana dia nisy an'le tetikasa atsika natao hoe loharano aina dia fa ely izy io nefa nipetraka le tetikasa fa dia asa loatra reny anaovan'ny olona azy fa tena viravira raha hodikodina teny vo ny teny taminay président révérend docteur Andriamampianina Zaka dia eo zay fiangavinany Andriamatoa prime ministre mba jereo re le loharano aina fa dia sahirana amin'ny fiangonana amin'ny vola miditra dia ho zany mantsy azy hoe président tsy fiangavinana ianao fa baiko ka dia nitanterahana tokoa le baiko efa ao ny loharano aina mahazo manjifitsika azo daholo ny autorisation dia izao hoe ny ranontsika sotroina e marina fa mitsinjo ny concurrence zay fa ny antena ihany sahoana ny filohan'ny fanavaozana colonel Mikael Randrianirina modia nilazany hoe hampiditra opérateur téléphonique vaovaon'ny fanjakana niona tamin'ny ireo mpandraharaha tany Afrika Atsimo ny filoha Mikael Randrianirina noresahana tamin'izany fifandraisan-davitra izay hanamorana ny dingana rehetra sy ny fanovana ny lalàna isian'ny fifaninanana eo amin'io sehatra io teo ihany koa fomba hamelomana indray ny orinasa sirama sy ny fanamboaran-dalana ka voaresaka manokana tamin'izany ny fanokafana ny lalana mankany mentrano fitsidiana arakasa no natao tany Afrika Atsimo hoy ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika Mikael Randrianirina ary nisongadina tamin'izany fitadiavana vahaolana hirosona mankany amin'ny Repoblika fahadimy sy ny fangatahana fanampiana hanalana ireo sazan'ny Madagasikara eo anivonivondrona Afrikanina noresahana ihany koa ny fanekena ny fandraisana any Madagasikara ho mpiara-mimbonantoka ao anatin'ny BRICS sy ny fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny fionana antampony BRICS izay atao any Inde amin'ny volana Jolay sy Jona ho faramparanantsika tanteraka mo ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny hamanamparanantsika azy modia izarakely ny sariny ity solombavam-bahoaka ity izay solombavam-bahoaka izay tena mipetsipetsona indrindra sady tsy mitsahatra miteny ity solombavam-bahoaka ity modia te hisalotra ny anaram-boninahitra ho mahay mitifitra indrindra kanefa dia lasa mitifibatana indraindray zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavana ny resaka hametrabeloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy